Ary tehirizy ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mbola mpanajana mandrakariva ny anko fanaizanakao asany tananao eo amin'ny tongomasinao ray. Mba hiarahabanao, hideranao, ankalazanao ary koa hanome ny voninahitra ambony indrindra ho anao fa Andriamanitra masina sy be voninahitra loatra ianao. Tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, manana fahefana feno ety an-tany ka hatrany an-danitra. Makasitraka indrindra tompo malala fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay, dia tsy nitsahatra tokoa ianao ny miaro anay, ka na ny hery ny aizina, na ny aliko ny fahafatesana, dia tsy nanan-kery taminay ka indreto izahay mbola velona trapa-monjena indray tratry izao maraina vaovao izao. Ary koa notafianao ihany hery tanjaka fahasalamana, mbola afaka ihany koa iombom-bavaka miaraka aminao eto. Andre ny afatrao amin'izao akatoko ny fankalazana ny Noely izao. Misaotra indrindra Jesosy fa ny teninao tokoa ny manazava mandrakariva ny sainay, ny lalanay mba azahoanay antoka tsara fa tsy handeha any amin'ny lalan-diso izahay izay mifanohitra amin'ny sitraponao. Ko mangataka aminao zay Jesosy eo, mba meteza manga ny tranonay tsirairay avy, ary ameno ny fahazany ny fanahy masinao. Ary zay rehetra mangetaetaka kosa andre ny afatrao, dia mba fitosy ny herim-panahy lehibe avy aminao, mba hatafaray anay tanteraka aminao ary koa ahafahanay mandray ampitiavana ny teninao, ahafahanay mitahiry zany ary koa mampihatra zany eo amin'ny fiainanay ray manontolo. Izay rehetra tsy avy aminao kosa re Jesosy, ka mitady anelingelina sy tsy hangaratra ny teninao, dia didinay sahady amin'ny anaranao masina ry Jesosy Kristy vela avy any Nazareta. Tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'izao fotoam-bavaka masina izao, fa tsipy any amin'ny farihy rehetra afo, ary koa ho may mandrakizay. Mitenenina tompo malala, fa vonona ianao zay mpanomponao. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanao antsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary koa nononanao antsika tsirairay avy ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalatsika vatsim-panandro any dia izay hitatsika eo amin'ny filazantsarany Jaona. Filazantsarany Jaona toko 7, ny 9:20 sy ny 17:20. Filazantsarany Jaona toko 7, ny 9:20 sy ny 17:20. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba honjena izao tontolo izao. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no entintsika hangalana fampaherezana, ho vatsim-panahy no manantsika ny fomba mampanahitsika amin'izao fankalazana ny fety Noely izao, ho tena araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Tena fitiavana tsy takatry ny saina ry havana no nanapahan'Andriamanitra hevitra hanome ny zanan'ilay tokana mba hamonjy sy hanafaka antsika amin'ny fahotana, ary koa mba hanana antsika fiainana mandrakizay. Ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fankalazana ny Noely izao mantsy dia ny fitoriana ny fiainana mandrakizay, ny fanavaozana ny finoana, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary koa ny fiarahana aminy. Matoy isika ry havana mbola nomen'Andriamanitra fahefanan-kalaza ny Noely toy izao, dia manana tanjona ary koa manana ny zavatra endrasiny amintsika tsirairay avy izy, dia nilazantsika androany hoe Jesosy eo, tsy mendrika hitoetra ao an-tranon'omby intsony ianao, fa midira dia raiso ny toeranao ao am-ponay. Eo amin'ny 9:17 amin'ny Jaona toko 7, dia milaza fa tsy naniraka ny zanan'ilay tokan'Andriamanitra mba hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao, dia ny hanana ny fiainana mandrakizay. Inona moa no tian'Andriamanitra ambara ry havana amin'ity hoe mandrakizay ity? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa 70 na 80 taona raha tahiny mateza indrindra ny fotoana hivelomantsika eto amin'ny tany. Fa matoa izy eto ry havana amin'ny resaka fiainana mandrakizay,
dia te hiresaka ny fiainam-panahintsika izy. Izany hoe ny famonjena ny fanahy isika no tena mahadodina an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Satria ny fanahy dia tsy mety maty fa maharitra mandrakizay. Ka na io fanahy io andova ny lanitra mandrakizay, na koa io fanahy io hivantana any amin'ny elo sy ny farimy rehetra afo mandrakizay. Ao an'ny Matio toko voalohany 1:1 dia milaza mazava tsara ihany koa fa Jesosy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany hoe raha nidina tety an-tany Jesosy zany dia fantatra mazava tsara fa manana ny tanjony izy dia ny hamonjy sy hanafaka atsika amin'ny fahotantsika. Tokony ho zavatra fantatsika tsara zany ry havana mba tsy hankalazantsika ny Noely toy ny fankalazan'izao tontolo izao ihany koa. Ary raha dodina Jesosy hamonjy sy hanafaka atsika amin'ny fahotantsika, moa ve isika mba vonona koa hiala amin'izany fahotantsika izany marina? Ny Noely mantsy dia fialana amin'ny fahotana ry havana, fa sanatria akory tsy hoe fisehosehoany ety ivelany na fa mirapiratana ety ivelany ihany koa, fa ny fialantsika amin'ny fahotana tanteraka, izany no fankalazana ny Noely tena ankasitrahan'Andriamanitra. Mino aho ry havana fa isika rehetra izao dia samy mankafia ilay hira-panahy amin'ny bokin'ny Firana manao hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara-mitempo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Koa raha tena hiritsika ho tanteraka sy ho marina izany ry havana dia tsy maintsy isika miala amin'ny fahotantsika, izany hoe miala amin'ireo fahalotona isan-karazany, miala amin'ny fahavetavetana maro isan-karazany, ary miala ihany koa amin'ny fatorana izay mbola mamatotra atsika. Ary tokony ihany koa isika hanana etaeta iaina ao anatin'ny fahamasinana, fahamarinana ary fatahorana an'Andriamanitra. Izany no tian'Andriamanitra ho tanterahantsika amin'izao katoko ny Noely izao. Mampalahelo anefa ry havana dia toa mibany ao amin'ny fiainantsika tanteraka ny fiomanana ivelany. Izany hoe ny fikarakarana ny nofontsika, ny akanjo tafitsika, ny sakafo hoantsika, fa ny fiomanana ara-panahy dia tena latsaka ambany tokoa. Eny, mety ho adiny mihitsy aza. Mety variana ihany koa isika ka mety tsy manam-paniriana akory ny hoe andeha hivavaka, hifona sy hibebaka amin'Andriamanitra amin'izao Noely izao. Andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra, andeha hampitombo ny ara-panahintsika. Mety tsy tsapantsika koa angamba ny lanjan'ilay fitiavan'Andriamanitra atsika, izay nanomezany zanan'ilay tokana mba hamonjy sy hanafaka atsika amin'ny fahotantsika, ka dia tsy nahataitrantsika mihitsy ny andeha hamaly fitiavana an'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ry havana, samia mandiny tena isika rehetra. Ny Noely ihany koa dia fotoana tsy tokony hisehosehontsika ho iaho, fa vao maika aza tokony hisikrihantsika ambany dia ambany, satria ny Noely dia fotoana fanetretena ihany koa. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany 1:5 sy ny 7 dia milaza ny toerana ambony misy an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Izy no lahy mahatonariana ny zavatra rehetra sady azy izany. Ao aminy no aretany ny zavatra rehetra. Izy no lohan'ny fiangonana ary sitrak'Andriamanitra ao aminy ny toerana ny fahafenona rehetra. Izany rehetra izany ry havana no fahalebiazana sy voninahitra ambony misy an'i Jesosy, kanefa tsy mba nampaninina azy mihitsy ny nanetry tena, fa nofoanany mihitsy aza ny tenany, ary tsy mba nataony ho zavatra hifikirana mafy ireo rehetra izay nananany. Ary isika rehetra izao moa, mba inona isika reo anatrehan'i Jesosy Kristy e? Tsinotsinona ne isika e? Vovoka sy lavenona ihany isika, kanefa ve isika mba tia manetry tena? Sa vao maika azy isika manao izao fihetsiketsehana rehetra izao mba hahitan'ny olona atsika? Tsy izany reny fankalazana ny Noely tian'Andriamanitra ankasitrahany, fa ny Noely tokony hanaratsika ny toetra tsara ny Jesosy dia ny hananatsika fanetretena. Koa isika kristianina rehetra, samia maniry izany fanetretena izany, samia miala amin'ny fahotany avy, samia manavao ny fo sy ny saina koa, satria izany no mba vitatsika hanoeratsika ilay vidy tena lafo nalohan'i Jesosy mba hamonjenatsika, ary koa ny fandavan-tenany ifona ho antsika andro manalina eo an-tanakavanan'Andriamanitra iray.
tena tsy takatry ny saina ny eriavana izany fitiavan'i Jesosy atsika izany, dia inona mba avalitsika izany an'Andriamanitra. Raha nomen'Andriamanitra izao fahavelomana izao isika, nomeny hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa mba nampiasaintsika tamin'inona izany. Sa mbola nentsika nanaovana izay tentsika ihany, raha mbola ankalaza ny Nely ihany re handeha izay mba hiandrasan'Andriamanitra antsika amin'izay no atao. Dia ny handeha hiezaka hiala amin'ny fahotana, hiezaka hiaina amin'ny fanetretena, ary koa hiezaka navao ny fiainam-panahitsika isan'andro isan'andro. Alaviry tanteraka izay rehetra tiantsika atao, fa izay tian'Andriamanitra no aleo atao amin'ny Noely 24 ity. Ao koa tsarovantsika mandrakariva ihany koa ry havana, fa raha mbola afaka miomana ankalaza izany Noely izany isika, raha mbola afaka hiatrika ihany koa ny faran'ny taona sy ny taom-baovao 2024, dia tsy noho ny herintsika sy ny tanjazika akory, fa mbola ilay tanan'Andriamanitra mahery mihitsy no mihazona antsika tsirairay avy. Tsarovy koa ry havana, fa raha notobasany ny fitahiana sy fahombiazana isika, aza mihevitra isika hoe isika no tena mahay mitady vola, isika no tena manam-pahaizana, tsy ry havana, fa mbola Jesosy ihany no nanambona ny asantsika, izy sy izay rehetra no raisiny ny tanantsika. Koa inona reny mba avalitsika an'Andriamanitra amin'izany fitiavany lehibe antsika izany, aleo re alavirina amin'izay izay rehetra tiantsika atao hoe izay rehetra mahafaly antsika, fa oka kosa izay tian'Andriamanitra irery ihany no aleo ataontsika mba hahafaly azy. Ao amin'ny Matthieu 2:1-10 dia milaza fa voatery tsy maintsy namaky ny alina ray manontolo tokoa reto magy avy any antsinanana ireto, mandra-pahitan'ilay kitana mpitari-dalana azy ho tonga eo amin'ilay toerana misy an'i Jesosy sy Maria reniny. Inona moa ny anton'izany fandavan-tena lehibe izany ry havana? Satria ireto magy ireto dia tena maniry tokoa iankohaka eo anatrehan'ilay Jesosy mpanjaka. Ary tsy izany ihany fa mbola nolotra ihany koa ny fanatitra sarobidy sy voatahiry tao amin'ny fitehirizan-drakony, dia ny volamena, ny zava-manitra ary ny miora. Arak'izany, ny Noely koa ry havana dia fotoam-piankohofana eo anatrehan'Andriamanitra, ary koa fanolorana izay tsara sy sarobidy indrindra eo amintsika. Ko raha mbola afaka ankalaza izao Noely izao re, andeha samy hanome izay tsara sy sarobidy eo amin'ny fiainantsika koa ho an'Andriamanitra isika. Mba ho tena fity mifamaly tokoa ny fitiavantsika sy ny fitiavan'Andriamanitra. Andeha tsy avelantsika ho Andriamanitra foana no hanome fahasoavana sy fitahiana ho antsika mandavan-taona, fa mba aleo koa isika ho vonona mandrakariva nolotra ho azy sy sarobidy avy amintsika. Dia tsy inona akory fa ilay fotsika madio efa afa-pahotana, ilay fo mahay manetry tena, ary koa ilay fo mazoto miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Noho izany, amin'izao ankatoko ny fankalazana Noely izao, dia aoka isika mba tsy ho variana amin'izao rehaka izao tontolo izao ry havana, fa mba samy anatongilana ny sofintsika ka andrea sy hamaly izao antson'Andriamanitra ataony antsika tsirairay avy izao, manao hoe miverena amiko ianareo mba hananareo fiainana mandrakizay, mibeba ka miala amin'ny fahotanareo, mahaiza manetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, ary koa miankohofy isan'andro isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra, dia atoloro koa ny fo madio, fa izany no sitrany indrindra entsika ankalazana ny fety Noely. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery any. Amen. Iondrika ivavaka isika. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza anao izay ry tomponay sy mpanjakanay, satria mbola namondranao fo tokoa ka afaka iomana ankalaza ny fety Noely indray. Tsy misy miafina aminao anefa Jesosy malala ny fomba noheverinay ankalazana izany fety Noely izany, fa toa amin'ny fomba mifanohitra amin'ny sitraponao tanteraka tokoa. Variana izay manomana izay mahafaly ny nofinay, mikarakara ny fitafianay, ny sakafonay, izay rehetra mahafaly anay sy ny ankonanay, ary koa izay rehetra heverinay mamirapiratra ety avelany fiainanay fotsiny. Ny fanomananay ny fo mampananay kosa hiatrika anao ilay mpanjaka ny mpanjaka toa nataonay ankilabao. Tsy tianao intsony izay Jesosy malala ho resiny izany rehaka izao tontolo izao izany, ka mbola nampafantarinao anay indray androany, fa ny fankalazana Noely tena tianao sy ankasitranao, dia tsy misy afa-tsy ny fiatrehana izany fetinao izany amin'ny fo madio, tsy misy fahotana intsony izany hoe tena tianao izay ho vonona tanteraka hiala amin'ny fahotana rehetra amin'ny fahazaran-dratsinay rehetra. Tianao koa izay mba hiala aminaiky
ary anetrena tanteraka eo amin'ny fiainanay ary hotsarovanay foana fa tsy mitsinona izahay ao anatrehan'ilay Jesosy manana ny voninahitra sy ny fahalebiazana faratampony kanefa dia nanetry tena. Tianao koa izay Jesosy malala ihany koa eo anatrehanao ary ho vonona ihany koa hanolotra ho anao tomponay ny fonay madio mba hitoeranao sy hanjakanao tanteraka. Koa mankasitraka indrindra Jesosy malala, mbola manome anay izao tompo-potoana izao ianao, mbola ahafahanay miomana ara-panahy indray hiatrehanay ampifaliana ny fetin'ny Noely araka ny sitraponao. Mangataka aminao anefa tompo, ampianaro izahay, torolalana izahay Jesosy satria be dehibe tokoa ny mbola ny fahazaran-dratsy mitady hamily anay tsy ahafahanay manao ny sitraponao rehetra. Miasa mahery fanahy masonao anatinay, bitsy foana izahay mba handehananay makany amin'ny lalamarinao. Aizanay mamaly fitiavana anao ka hanaovana izay rehetra tianao sy mahafaly anao. Koa ny fankalazanay Noely dia ataonay amin'ny fo madio tanteraka amin'ny fanetretena ihany koa fiankohofana eo anatrehanao Jesosy malala mba hanoloranay ny fonay hanjakanao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra ray. Mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonany ianareo ary ho tanterahana amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.